Merhaba tompoko lafinaritra tompoko vavy ankafaliana indray no andoranao ny mety ho tetry ny andro ho an'ny alahady alatsinainy ka hatramin'ny talata ho avy izao. Ao anatin'izay dia mitoetra trano mahazo vahana trano nitsoka ny talioa andrafitra ny mety ho tetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manindra zany zany hoe hitoetra ny oram-baratra ho amin'ny faritra maro manerana ny nosy raha toka aty amin'ny farany atsimon'ny nosy aloha no somary ho maimaina amin'ny ankapobeny. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny toerana sasasasany izay tombanana ho betsaka ny rotsakorana. Tafiditra ao anatin'izany fabetsahana rotsakorana zany ary aty amin'iny ilasanany voatany iny zany hoe ny Analamanga, Itasy, Vakina Karatra, tonga aty amin'ny Vakina Karatra, tapany atsimon'ny faritra Alaotra Mangoro, tapany atsimon'ny faritra Atsinanana, mitatra kely aty amin'ny Vatovavy sy Fitovinany iny. Tombanana mety hananika hatramin'ny 70 ka hatramin'ny 90 metatra eo zany ny apetsaka ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora amin'ireo toerana ireo. Ankoatran'izay raha ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny rapitso maraina kosa indray dia tombanana isy tandrifindraona ny voamaraina aty amin'ny antitany faritra Bongolava iny Bejoboka, Boeny, Melaky ary aty amin'ny tapany avaratry ny faritra Menabe. Misy tandrifindraona ihany koa aty amin'ny morotsiraky ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ka aty amin'ny atsimo Atsinanana iny Taolaniaro, mandrahona amin'ny ankapobeny aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy ifandimby-ndrahona sy masoandro any amin'ny faritra Sisa. Tolakandro kosa indray dia miverina ny oram-baratra zany ty amin'ny faritra maro manerana ny nosy ty amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Androy no omaina amin'ny ankapobeny. Raha ny tombatombana ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 720 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny mafana indrindra. Aty amin'ny afovoantany izay somary manevokevoka hatrany morotsiraka Atsinanana 20 ka hatramin'ny 530 degré Celsius, morotsiraka andrefana mihoatra ny 30 degré Celsius, 530 degré Celsius moa ny mafana indrindra. Raha manerana nosy ny jerena dia hita taratra zany aty amin'ny avaratra Sananosy faritra Sava, aty amin'ny farany avaratry ny faritra Atsinanana zany hoe Toamasina any amin'ny tendrony avaratra ary aty amin'ny Toliara aty. Makasika ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy kosa indray dia mbola mitoetrany ny oram-baratra, hita taratra zany ny tolakandro sy ny takariva sy ny alina ny faritra maro manerana ny nosy, ny morotsiraky ny atsimo andrefana sy Androy sy ny faritra nosy hatrany aloha ary ny faritra Melaky no saika omaina amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana ho an'ny alatsinainy dia 9 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny faritra afovoantany. Ny morotsiraka Atsinanana 20 ka hatramin'ny 430, ny morotsiraka andrefana ho amin'ny 30 ka hatramin'ny 430 degré Celsius. Araky ny hitantsika dia any Toliara tafakatra hatramin'ny 430 degré Celsius ho an'ny alatsinainy. Amanantsika ny toetry ny andro ho an'ny talata kosa indray dia ny tapany avaratry ny nosy manontolo dia mbola mitoetra trano ny oram-baratra amin'ny ankapobeny, ny faritra atsimo andrefana Androy sy Anosy no saika omaina. Raha ny tombatombana ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny faritra afovoantany. Morotsiraka Atsinanana kosa dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 degré Celsius raha toka 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny morotsiraka andrefana nosy. Aty manodidina ny Antalasy aty amin'ny Toliara aty no mafana indrindra ho an'ny izay tontolo andron'ny talata izay, tafakatra hatramin'ny 30 degré Celsius. Makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany ary dia manasanao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.